ho hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Nandeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tratro izao faran'ny herinandro izao ary misaotra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainana tsirairay avy. Voninahitra ho anao. Amen. Ry havako ny marika toko 4:120 ka hatramin'ny 10:20 dia 2:9 masina voalahatra ho vakiana rapitso alahady dia ny alahady faefatra sady rapitso alahady faefatra amin'ny karemy, izany hoe alahady roa izany sisa. Izany dia mbola mitohy hatrany ny hoe fandinihan-tenantsika ry havana. Mandeha ary ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa ny 1:20 hatramin'ny 1:17. Ary hoy izy taminy: moa entina va ny jiro mba hosaronana ny vata famarana, na atao ambanin'ny farafara? Tsy atao ao amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Amen. Ity dia fanoharana ny amin'ny jiro sy ny vata famarana ry havana. Ary amin'ny mahafanoharana azy dia misy dikany avokoa ny singa tsirairay avy. Voalohany ny jiro. Ny jiro dia tsy iza akory fa i Jesoa Kristy sy ny fampianarana. Izy ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy misy miafina fa nambaran'i Jesoa antsika avokoa ary voarakitra atao amin'ny Baiboly ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vata famarana dia fitaovana ampiasaina mba hamarana ny vary na ny voan-javatra tahaka izany, indrindra ampiasain'ny mpivarotra fa tsy mbola tena nampiasa mizana tamin'izany. Ny vata famarana reto amin'ity fanoharana ity dia tsy inona akory fa milaza ny momba ny varotra, mamatra vary amidy, izany hoe varotra na ny mombamomba ny fiainana eto an-tany. Ry havako, ireo izany izao dia hitantsika miavaka tsara eto ny amin'ireo fitaovana ampiasaina ireo. Ny farafara fandriana dia ilazana torimaso, dia tsy inona akory fa ny torimasom-panahy ry havana. Arak'izany raha atambatra izany ireo fanoharana ireo dia izao no zavatra tsara mipetraka. Ny jiro izay Jesoa Kristy sy ny fampianarana hoy izay teo dia napetraka eo ambanin'ny vata famarana ary mbola natao tany ambanin'ny fandriana indray. Izany dia tsy inona akory fa ny firehana isan'andro ataon'ny olona ny amin'izao fiainany andavanandro izao. Ao koa ny akamoana sy ny torimasom-panahy samihafa. Ireny rehetra ireny dia misakana an'i Jesoa tsy hazava ka tsy ho voarahiny ny olona ny fampianarany mba hitondra famonjena ho azy. Eto ihany koa lazaina koa io jiro io dia ilazana an'ireo mpino mpanaradian'i Jesoa ihany koa izany. Tokony ho jiro mipetraka amin'ny toerany tsara isika. Inona ny dikan'izany? Ataovy mirehitra tsara, ataovy mamirapiratra ny fijono vavolombelon'i Jesoa Kristy. Aza menamenatra, aza misitrisitrika ry havana. Toana fanehoana amin'ny teny sy ny asa eo ambany fanetretena an'i Jesoa Kristy izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary farany, Jesoa no fahazavana ka mahita ny ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Matetika ry havana dia io toe-po io koa no manakona ka tsy andraisana ny famonjen'ny Tompo izany. Ary farany dia hitantsika eto fa hoe izay manatsofina hoentina miaino dia aoka izy hiaino. Inona ny dikan'izany? Mila sofina mahay mandray tsara ihany koa izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny amin'ny fampianaran'ny Tompo mba ho tafapaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka tanteraka tokoa ny famonjena, fa izany no atondihan'i Jesoa. Ao anatin'izao mbola fandinihan-teny izao izany dia aoka andiny tena tsara isika ny amin'ny hoe mamirapiratra tokoa eo amin'ny fiainantsika ve ny fijonoana ny vavolombelon'i Jesoa sa ny ataontsika ihany no manakona azy. Izany izao no tena fandinihan-tena tsara apetraka eo anatrehan'ny Tompo ry havako. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, ampio ary izay mba hanokatra hatrany ny fonay mba hamirapirata ny fahazavanao ry Jesoa Kristy, ary indrindra ny fijonoanay vavolombelona isan'andro dia tantahana mba tsy hanakona anao ry Tompo, fa vao maika mba hamirapiratra ianao amin'ny teny sy ny asa, amin'ny fihetsika izay ataonay isan'andro.
dia amin'ny anaranao no naovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.